Miarahaba anareo reto rehetra tonga soa indray eto amin'ny taranja malagasy. Androany tsika dia merina ny lesona momba ny atao hoe ny anarana. Inona no atao hoe anarana? Ny anarana dia teny enti-manondro na milaza zavatra na olona na biby. Misy karazany roa ny anarana: ny anarana iombonana sy ny anaratsam'irery. Andao jerentsika inona no atao hoe ny anarana iombonana. Ny anarana iombonana dia anarana mety hanondroana zavatra maro samihafa noho ny fananan'ireo zavatra ireo toetra iombonana. Amin'ny fitsimpi-panoratana dia soratra madinika ny anarana iombonana. Ohatra amin'anambonina hoe zavatra, ao ny voninkazo, fiara, latabatra, mofo, solomaso, trano sy ny sisa. Ireny izany anarana iombonana daholo. Ny toerana indray misy ny sekoly, hôpitaly sy ny sisa. Ny biby indray misy ny akoho, gana, alika, saka. Ireo izany dia anarana iombonana daholo. Ndao indray jerentsika ny atao hoe anaratsam'irery. Ny anaratsam'irery dia anarana hanondroana na ilazana singan-javatra manokana ka tsy manana heviny hafa io anarana io afa-tsy ny fanondroany ilay zavatra. Ny voninkazo dia anarana iombonana kanefa kosa ny voninkazo tsirairay dia samy manana ny anarany avy ka izay ilay atao hoe anaratsam'irery. Ohatra hoe raozy, voninkazo ny raozy. Raozy ny anaran'ilay voninkazo dia ny raozy izany ny anaratsam'irery. Voninkazo kosa anarana iombonana. Ny olona dia entina ilazana anarana iombonana kanefa ny olona tsirairay dia samy manana ny anarany avy. Izay ilay anaratsam'irery. Ohatra Rakoto, Zitraka, Nomena, James, Naty. Olona daholo ireo fa manana anarana. Ny biby dia entina ilazana anarana iombonana kanefa ny biby tsirairay dia samy manana ny anarany. Ohatra hoe ny anarana alika izao Pitou na Rex. Misy koa ny anarana saka Minou, Minet. Dia rehefa anaratsam'irery dia manomboka amin'ny sora-baventy. Azontsika daholo ve misaotra anareo ireo